Faly miarabanao indray a, androatsika dia hianatra ny vavaka nampianarin'ny Tompo. Vavaka efa haitsika tsara ny Rainay izay ny an-danitra, fa hojerentsika mihitsy hoe inona ny tian'ny Tompo ampianarina amin'ny mpianatra tamin'ity vavaka nampianarin'ny Tompo ity. No ahitantsika azy io voalohany a, sy mahatonga hoe vavaka nampianarin'ny Tompo le izy a, dia ity lioka toko faraka 12 andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra ity zany a no misy anazy. Zao ny fandehany hoe ny vavaka tao amin'ny toerana ray Jesosy ka rehefa nitsahatra izy dia hoy ny mpianany ray taminy, Tompoko, mampianara anay hivavaka tahaka ny nampianarany hijanona ny mpianany koa. Dia hoy izy taminy, raha mivavaka ianareo dia ataovy hoe ray eo, ho amasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, omeo anay isan'andro izay hanina sahaza ho anay, ary mamela ny elokay, fa izay koa mamely izay rehetra meloka aminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy. Zay zany a, ilay vavaka nampianarin'i Jesosy Kristy, satria le mpianatra mihitsy zany nangataka taminy hoe mampianara anay hivavaka. Ary nitsotra ny fandehany satria amin'ny ankapobeny ny jiosy rehetra dia ny raby dia mampianatra ny jiosy hivavaka, ary ny fampianaran'ny jiosy ny hivavaka dia tena hoe misy tsianjery omena, dia misy sasany tena lava be mihitsiny. Ary tsy ny fariseo sy ny raby ihany no mampianatra ny mpianany hivavaka, fa na hijanona mpanao batisa ihany koa, ary araka voalaza eto dia nampianatra ny mpianany hivavaka. Jesosy nefa tsy tena manao an'io, fa Jesosy matetika dia mandeha any amin'ny toerana ray any tendrombohitra foana izy dia izy no mivavaka any. Dia mba nangataka koa zany ny mpianatra teto hoe mampianara anay hivavaka. Dia raha ny vakiantsika tsara io dia tsy haiko na zay vao hitanao mety gaga ianao, fa tsy mitovy amin'le vavaka izay fanaontsika sy mahazatra antsika io, le hoe raha eo amasina ny anaranao, tonga ny fanjakanao, omeo anay isan'andro izay hanina sahaza ho anay, ary mamela ny elokay, fa izay koa amela izay meloka aminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy. Zay io zany ilioka no nitatitra an'io vavaka io, fa misy anankiray hitantsika any amin'ny Matio dia amin'ny ankapobeny dia amin'ny Matio io no fameritsika sy ataontsika tsianjery. Fa rehefa mijery an'izy roa nefitsika dia zao ny hitantsika hoe raha ohatra ka tsy mitovy zany ny vavaka nataon'ny lioka sy Matio dia tsy natao vavaka ho atao tsianjery zany io vavaka io, satria raha natao tsianjery dia lioka zany dia efa tsy nahaverina sady an'le tsianjery, fa nisy zavatra tsy ampy tao amin'ny vavaka nataon'ny lioka. Farany tena izy dia modelina vavaka, ity vavaka izay nampianarin'i Jesosy Kristy ny mpianatra ity zany. Tsy hoe ratsy akory ny tsianjery ary azo atao zany, fa nandray rehefa ataontsika tsianjery izy dia tsy azontsika ny dikany, fa modelina vavaka io zany, hoe rehefa mivavaka ianareo dia zao atao, ho Jesosy Kristy teo. I Matio dia fantatsika fa mpianatra Jesosy Kristy, zany hoe nahare mivantana ny Jesosy Kristy nanonona an'le vavaka nampianarin'ny Tompo. Fa i lioka kosa mpianatry Paoly zany dia mety efa taty aoriana mitarihan'ny fanahy masina ihany izy nanoratra an'io, saingy zay zavatra tiany ambara amin'ny tanjona tiany lioka ampitaina ao anatiny, dia reny le nataony, zany hoe raha ampitahintsika amin'ilay vavaka mahazatra antsika hitany amin'ny Matio le izy dia tsy misy an'le hoe zay any an-danitra, fa ray eo zay fotsiny, fa tsy hoe Rainay izay any an-danitra. Zay aloha voalohany zany tamin'le vavaka nitanterin' lioka teo. Dia faharoa, tsy hita ao anatin'ny vavaka nitanterin' lioka ihany koa le hoe atao anie ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra, ary tsy hita ao ihany koa zany mazava ho azy le hoe fanao ny fanjakana sinery ary ny voninahitra mandrakizay. Zay ka izay tsy fitoviana eo amin'ny lioka sy Matio izay no mahatonga antsika amin'ny teny zany hoe tsy natao tsianjery ty vavaka nampianarin'ny Tompo ity. Ao amin'ny Matio toko 9:7 ka hatramin'ny 7:10 no ahitana an'io vavaka nampianarin'ny Tompo io, izay vavaka hitantsika sy fanaontsika matetika na raha isan'andro mihitsy raha ho an'ny sasany zany. Dia zao le izy hoe Rainay izay any an-danitra
de misy fangatahana anankifito ao anatiny, ary io fangatahana anankifito io de mifamenona mifamaly a ny telo amin'izy io, de ny ray eo ampovoany moa zany a no ivon'le fangatahana. Raha amin'ny tononkalo hebreo izy de le antsoina hoe kiasina, ilay endrik'ilay vavaka zay nataony Jesosy Kristy eto. Nanomboka izy zany hoe ho amasinina ane ny anaranao a, de haitsika fangatahana faharoa ho tonga ane ny fanjakanao a, fangatahana fahatelo atao ane ny sitraponao a ety an-tany tahaka ny any an-danitra. De ny fahaefatra zay ivon'le fangatahana de hoe omeo anay an'io a zay anina sahaza ao anay, zay ny fahaefatra. De rehefa aveo tsika mahita fa ny fangatahana farany a le manafahanay amy ratsy de mifanaraka, io izy io zany hitantsika eto ito fa mifanitsy a lay voalohany sy farany a fanaraka am'le hoe ho amasinina ane ny anaranao, ary ny mifanaraka am'le hoe tonga ane ny fanjakanao a de le hoe aza mitondra anay any amin'ny fakapanahy, ary lay hoe atao ane ny sitraponao a de mifanaraka am'le hoe mamela ny elokay. Zay a zany a ilay resaka ty vavaka ty zany a izy anankifito, de ny mamarana azy moa zany de le hoe fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. De zay ny tondray atsika sy ianarantsika an'ity vavaka zay nampianarin'ny tompo ty mba ho modely ny vavaka zay ho ataotsika rehefa mivavaka tsika zany. Atombontsika amin'ny hoe Rainay zay any an-danitra izy. Ina moa no antony mahatonga an' Jesosy Kristy ny teny hoe Rainay zay any an-danitra, de mampiseho le fifandraisana akaiky amin'io Andriamanitra io hoe ray, io Andriamanitra io kay raitsika kay a io Andriamanitra io. Ary mila fantatsika fa ny olona rehetra mivavaka fa tsy ny olona rehetra akory ny zanak'Andriamanitra. Raha araky ny Isaia 37:1 izy de hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako de aoka ho adidiko ihany. Zany hoe misy ny zanak'Andriamanitra de misy ny asan'ny tanany, fa reo nefa adidin'Andriamanitra daholo a, ary zay no mahatonga ny olona rehetra mahazo valim-bavaka daholo na zanak'Andriamanitra izy na tsy zanak'Andriamanitra. Fantatsika no mahazanak'Andriamanitra de tsotra ihany araka ny Jaona 2:2 sy 13 hoe izay rehetra nandray azy de nomeny hery tonga zanak'Andriamanitra de izay mininy anarany. Lay finoana ny anaran'i Jesosy Kristy zany no mahatonga ny olona ho zanak'Andriamanitra. Le finoana ny anarany a de finoana ny fiziny ny maha izy azy, sy finoana ny asa nataony koa indrindra fa le asa nataony teo amin'ny azo fijaliana. De ireo izy reo olona reo de tsy nateraky ny rana ny sitrapon'ny nofo na ny sitrapon'ny olona fa naterak'Andriamanitra. Asan'Andriamanitra zany no mahatonga ny olona reo ho zanak'Andriamanitra, fa tsy zavatra azony olona tao na hoe satria kristianina ianao de kristianina koa ny zanakao, na hoe noho ny sitraponao no mahatonga anao ho lasa zanak'Andriamanitra na sitrapon'ny olona hafa ny mpitory na ny ray aman-dreninao a, tsisy. Fa asan'Andriamanitra no mahatonga ny olona reo ho zanak'Andriamanitra, de izay mino an' Jesosy Kristy. De reo zany no afaka miantso an'Andriamanitra hoe Rainay. Misy fifandraisana akaiky, fifandraisana ray sy zanaka mihitsy ao anatin'io. Mbola manamafy zany ho Galatiana 3:5 hoe fa ianareo rehetra de zanak'Andriamanitra ny finoana ny Kristy Jesosy. Ny finoana ny maha izy azy sy ny finoana ny asa nataony teo amin'ny hazo fijaliana, zay no mahatonga antsika rehetra ho lasa zanak'Andriamanitra, fa tsy ny olona rehetra akory no zanak'Andriamanitra fotsiny am'izao. De eo zay hoe Andriamanitra ray zay fa ho an'ny jiosy nefany a de izy le eritreritra fa io Andriamanitra io de ao amin'ny tempoly ihany no misy azy, ary mila mankany amin'ny tempoly raha te hifandray amin'io Andriamanitra io. De nefa tamin'ny fanokanana an'io tempoly tao Jerosalema, zao moa tsisy tsony nifohana ny ravan'Andriamanitra ny tempoly, fa tamin'ny fanokanana an'io amin'ny mpanjaka voalohany 9:5 de zao ny vavaka nataony Solomona, zany hoe Andriamanitra vahony ety an-tany tokoa, ny lanitra ary ny lanitry aza tsy ombenao ko maika fa ity trano nataoko ity. De zay le toeran'Andriamanitra manerana izao tontolo zao zay zany mahatonga an' Jesosy Kristy miteny hoe Rainay zay any an-danitra, tsy le ray ao amin'ny tempoly na ray ao am-piangonana na ray aiza akory a le ivavahany eto, fa lay ray any an-danitra, ny lanitra raha tsy omben'Andriamanitra, satria izy manerana an'izao tontolo zao.
dia lay lanitra eto zany raha ny tena izy de lay mampiseho an'le fahalehibeazan'Andriamanitra. Eo le rainay hoe Andriamanitra akaiky io, fa rehefa miteny kosa hoe tsika hoe any an-danitra de mampiseho tena lehibe tokoa Andriamanitra io lanitra ny lanitra tsy omby azy fa manerana an'izao tontolo zao io tsy voasakana toerana io Andriamanitra io. De ohatra ny Salamy 8:30 ohatra 9:7-12 de mampiseho hoe io Andriamanitra io de hitanao na izanaiza tsy azonao elana fa na izanaiza de afaka mifandray amin'io Andriamanitra rainao io foana ianao. Aiza ny alako amin'ny fanahinao, aiza no andosirako tsy eo anatrehanao, na de miakatra any an-danitra za de any ianao, na de manao fitoerany maty fandriako aza de indro any ianao, na de maka ny elatry ny maraina mba olona any aparan'ny ranomasina azy de mbola hoetin'ny tananao ihany ary na de any aza de azony ny tananao akavanana, ary na de hoy aza hoe aoka ny maizina narona ary aoka ny mazava manodidina aho tonga alina, tsy ahafahan'ny maizina aza de tsy mahamaizina anao fa ny alina de mahazava toy ny andro any ka sahala ny mazava sy ny maizina. Da tsisy azotsika ialana an'Andriamanitra fa naizanaiza misy azy daholo, ary zay le nantsona azy hoe rainay zay any an-danitra. Ny dikan'izay hoe rainay zay any an-danitra zay zany de fiantsonan'izay zany de hoe io Andriamanitra zay ivavahana io zany de Andriamanitra akaiky itsika, satria raha itsika io imanao ozy izy ny teny frantsay, akaiky itsika io satria raha itsika, kanefa Andriamanitra raha itsika io dia Andriamanitra lavitra atsika ihany koa, Andriamanitra transcendant, Andriamanitra hafa mihitsy io, satria Andriamanitra manerana an'izao rehetra zao, Andriamanitra any an-danitra. De mampiseho koa zany ny fahamasinan'lay Andriamanitra zay ivavahantsika ihany koa le hoe rainay zay any an-danitra, Andriamanitra masina, Andriamanitra tsy refesy mandidy, Andriamanitra souverain, Andriamanitra manao zay tiany atao ary Andriamanitra tompo, io Andriamanitra zay ivavahantsika io de mila fanajana zany io raintsika zay any an-danitra io ary tsy izy akory no manao ny sitrapontsika fa isika no manao ny sitrapony. Matetika mantsika rehefa mivavaka dia mangataka mibaiko an'Andriamanitra mihitsy ohatrany hoe ataovy zao Andriamanitra fa zao no tiako ataonao amiko sy ataonao amiko de tsy zay io ray, zay ndika le hoe rainay zay any an-danitra. De amiditra amin'ny fangatahana voalohany tsika zany hoe ho amasinina anie ny anaranao. Ina ndikan'izay hoe ho amasinina anie ny anaranao ety an-tany taky ny any an-danitra. Rehefa jerentsika zany le firafitry lay vavaka nampianarin'ny Tompo teo de le tapany voalohany ny miresaka momba an'Andriamanitra foana aloha, ho amasinina anie ny anaranao ety an-tany taky ny any an-danitra, atao tonga any fanjakanao ety an-tany taky ny any an-danitra ary atao any sitraponao ety an-tany taky ny any an-danitra. Zay le izy miresaka momba an'Andriamanitra ny vavaka voalohany, fangatahana telo voalohany. Ina ndikan'le hoe ho amasinina ny anaranao, le fanamasinana ny anarana zany de ohatr'izao izy hoe fanokanana zavatra fampiasaina isan'andro, be zany hoe rehefa misy zavatra ray amasinina de zavatra ampiasainao isan'andro nefa ny atokanao io ho amina zavatra voatokana indray, ho amina fanompom-pivavahana matetika nanaovana azy de lasa masina le zavatra rehefa atokana ho amin'ny fanompom-pivavahana. Zay zany le fanamasinana diso kely ny fanoratra azy eto. Zany hoe fiheverana zavatra anankiray tsy mitovy amin'ny zavatra hafa rehetra zay fampiasanao isan'andro. Zay ny zavatra masina, tsy mitovy amin'le fampiasanao isan'andro fa atokana ho an'Andriamanitra ho amin'ny fanompom-pivavahana, zany hoe io zavatra masinina io zany de zavatra ambony kokoa noho ny zavatra hafa rehetra. Zay lay hoe ho amasinina anie ny anaranao. Ka Andriamanitra de masina zany Andriamanitra satria Andriamanitra miavaka amintsika, ambony lavitra noho itsika, tsy mitovy amintsika izy fa le tout autre ozy ny teny frantsay, miavaka loatra amintsika izy de zay ny mahamasina an'Andriamanitra. De ny dikany ambony azy de omena ny haja sahaza azy izy, zany hoe raha avadikitsika zany ty fangatahana voalohany ty de hoe omenanao any ny haja zay sahaza ny anaranao. Zay zany ny dikan'io tahaka ny fanomezana haja ny sahazan'io anaranao any an-danitra de tahak'izay koa anie no anomezana haja sahazan'io anaranao io ety an-tany. Satria hitatsika fa tsy
tsy hamasin'ny olona ny anaran'Andriamanitra tsy hamasin'ny olona. Ny didy fahatelo amin'ny didy folo de miteny hoe aza manononona foana ny anaran'Andriamanitra fa manahoana ny fanonanonona n'olona fahatany ny anaran'Andriamanitra. Tenena ratsy atao blasfemy ny anaran'Andriamanitra na misangisangy na amin'ny indraindray ara na amin'ny kristianina dia rehefa tsy mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra ny anononanao azy dia teny ratsy ny anaran'Andriamanitra tsika. Betsaka ny tsy miraharaha ny anaran'Andriamanitra eo amin'ny fiainany fa de izy ihany nomeny voninahitra sy hajainy fa tsy miraharaha n'Andriamanitra zany eo amin'ny fiainana ny olona. Ary betsaka ary milaza mihitsy hoe tsy misy zany Andriamanitra zany, ohatrany hoe mampiseho fahaizana sy fahamboliana manokana ny filazana hoe zany até. De zay zany ny anton'ity fangatahana ity hoe ho amasinana eny anaranao ety an-tany tahaka ny anamasinana ny anaranao any an-danitra, satria any an-danitra ny anaran'Andriamanitra de tsy mitsahatra ny anjely miobo hoe masina 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 Jehovah tompony maro eniko voninainy tany rehetra. De zay le izy zany na ho an'ny kristianina na ho an'ny tsy kristianina de zay ny vavaka tia ny tompo angatahantsika voalohany. Satria ny olona dia manamaso tena zany hoe miezaka maka ny toeran'Andriamanitra foana. Inona moa dika le hoe miezaka maka ny toeran'Andriamanitra? Le aja sy voninahitra tokony omenan'Andriamanitra zany de tediavin'ny olona ho anazy. Ny olona indray ny te ho deraina, ny olona indray no mitady laza, ny olona indray no mitady voninahitra, mitady aja, nefa io aja io tokony ho an'Andriamanitra rery ihany satria izy ihany no miavaka sy ambony indrindra, mihoatra ny zavatra rehetra, mihoatra ny olona rehetra eo Andriamanitra io. Zay zany ny dikan'ity fangatahana voalohany ity. De araka ny lazaintsika teo io tsy mahazo fahamasinana ny anaran'Andriamanitra satria ny olona mifikitra amin'ny ratsy. Ny olona mifikitra amin'ny ratsy, mirehare, manambony tena sy ohatr'izany no mahatonga ny anaran'Andriamanitra tsy hamasinana. De araka voalazantsika teo hoe io de mifamaly amin'le fangatahana fahafito. Inona moa le fangatahana fahafito? Hoe manafahanay amin'ny ratsy. Le fanamasinana ny anaran'Andriamanitra koa araka ny Petera voalohany toko voalohany andiny fadimy ambin'ny folo sy fahaenina ambin'ny folo de ohatra hoe fa araka ny fahamasinan'ilay niantso anareo de aoka mba ho masina koa ianareo amin'ny fitondran-tena rehetra, satria voasoratra hoe ho masina ianareo satria masina. Hitanareo zay le hoe tahaka ny fahamasinana n'Andriamanitra any an-danitra de ho amasinina koa anie ny anarany ety an-tany. Ho masina ianareo satria masina. Ary zay de tokony asehontsika amin'ny fitondran-tena, amin'ny fitondran-tena tsara. De tsika nefany tsy afaka miala amin'le, tsy afaka manao an'le tsara fa voagejany ratsy. De zay no mahatonga mifamaly aminy hoe mba ahafahana mahatanteraka le hoe masinana eny anaranao ety an-tany tahaka ny any an-danitra, de mila mangataka koa zany tsika hoe manafahanay amin'ny ratsy. Manafahanay amin'ny ratsy. Io ratsy io mangeja atsika io. Ary tsika olombelona de tsy mahavita miala amin'io ratsy io. Zay rehetra manota de andevon'ny ota ozy Jesosy Kristy de mila mpamonjy tsika. De zay ny tenenany an'iny eo amin'ny Jaona toko fahavalo hoe raha ny zanaka no manafaka anareo de ho afaka tokoa ianareo, ho afaka amin'le ratsy. Fa ianareo tsy afaka amin'ny ratsy zany, ary zay ny mila angatahantsika amin'ny hoe manafahanay amin'ny ratsy. Rehefa hitentsika mba hatanteraka le hoe ho amasinina eny anaranao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Andriamanitra ihany zany no manafaka atsika amin'ny faharatsiana rehetra. Zay no vavaka tokony ataontsika. Zay le modelina vavaka voalohany tiany Jesosy Kristy ataontsika rehefa mivavaka isika. De ny fangatahana faharoa de hoe ho tonga aneny fanjakanao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Fanjakan'Andriamanitra de any an-danitra ary atsony maty hoe fanjakan'ny lanitra mihitsy moa ary izy io. De tahaka ny fanjakan'Andriamanitra any an-danitra zay ny no ahatongavany fanjakan'Andriamanitra koa ety an-tany. Zay zany ny dikan'io fangatahana io izay mifandray akaiky amin'le hoe aza mitondra anay amin'ny fakapanahy. Fa noho ny fakapanahy zay iainantsika ety ambonin'ny tany zany zavatra manintona ny filantsika sy ny zavatra rehetra makafanahy antsika dia
adinitsika le fanjakan'Andriamanitra hoe Andriamanitra ne kapahanjaky, nefa io a no tiany asain'ny katsahantsika voalohany indrindra. Zay matitoko fahenina no misy an'io vavaka nampianarin'ny Tompo io, de ery ambany amin'ny faraka amin'ny telopolo ka hatramin'ny 730 ery, de mampiseho milaza an'izao Jesosy Kristy zany, satria reto tena maka fanahintsika matetika hoe aza manay ianareo ka miteny hoe inona no hoaninay na inona no sotronay na inona no tafianay, fa izany rehetra zany de katsahan' jetilisa fantatry ny rainareo zay any an-danitra fa ilainareo zany, fa katsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinana. Zay io zany ny tokony lahara-pahamehana ho antsika mihitsy, le hoe ho tonga anie ny fanjakanao, ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana no lahara-pahamehana ho antsika, de omeny antsika fanampiny a ireo zavatra rehetra zay hoanina sy hosotroana sy ho tafian'ireo, fa matetika ireo zavatra ireo zay azo lazaina hoe ilaitsika sy tokony ananantsika isan'andro a, de ireo ihany no maka fanahintsika, tsy hibanja, tsy hikatsaka n'lay fanjakan'Andriamanitra, ny fahatongavan'ny fanjakan'Andriamanitra ety an-tany. Zay ny antony io. Inona le fanjakan'Andriamanitra? Manamafy an'izay no manana toko 720 hoe fa tsy amin'ny fihinanana sy fisotroana ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy amin'ny fihinanana sy fisotroana ny fanjakan'Andriamanitra ka hoe zay mihinana be sy misotro be no amin'ny fanjakan'Andriamanitra, na hoe zay mifadianana no amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsisy idiran'izany. Ny fanjakan'Andriamanitra ozy izy de amin'ny fahamarinana sy fiadanana ary fifaliana ao amin'ny fanahy masina. Zay rehefa manana ny fahamarinana ny fanahy masina, io moa le lazaina hoe fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana katsahana aloha, zany hoe amin'ny lafiny anankiray ne zany le vokatry ny fanahy no asain'Andriamanitra katsahany, vokatry ny fanahy, satria ao no misy fiadanana sy fifaliana. Ho hitantsika zay rehefa avy eo fa Galatiana 5 any ery ambony ery ny dika le mikatsaka amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana zany mba tonga ny fanjakan'Andriamanitra ety an-tany tahaka ny any an-danitra sy le alana amin'ny fakapanahy, dia Galatiana 5:5-20, fa 9 sy 17 moa zany a, de hoe hoy kosa mandehana araka ny fanahy de tsy hatateraka ny filan'ny nofo ianareo. Manana filana manohatra ny fanahy mantsy ny nofo, ary manohatra ny nofo ny fanahy, mifanohatra izy ireo mba tsy azahoanareo manao zay tianareo. Zay ny filan'ny nofo io fakapanahy mahazo antsika zany, io filan'ny nofo io, ary lay fanjakan'Andriamanitra katsahana de le fandehanana araka ny fanahy. Ka rehefa mandeha araka ny fanahy tsika de tonga eo amin'ilay vokatry ny fanahy, hoe ny vokatry ny fanahy kosa de fitiava, fifaliana. Io zao hitantsika tao amin'le Romana 7:17 teo, fiadanana, faharipo, famoram-panahy, fanaova-tsoa, finonana, fahamarinana izy amin'ny fahamarinana izy amin'ny baibolinareo a, de hitantsika tao amin'ny Romana 7:17 ihany koa le mem-panahy, fehezantena. De milaza izy hoe tsy misy lalàna manohitra zany, dikan'izany a lasa mahatanteraka ny lalàna tsika rehefa manana fifaliana, fiadanana ary fahamarinana ao amin'ny fanahy masina, rehefa manana ny vokatry ny fanahy, matohitra ny fakapanahy. Zay ka rehefa mandeha araka ny fanahy tsika zany a de tsy makany amin'ny fakapanahy. Zay a ny dikan'ity fangatahana faharoa napetraky Jesosy Kristy ity. Ny fangatahana fahatelo de hoe atao anie ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Ny any an-danitra de atao foana ny sitrapon'Andriamanitra, fa ny ety an-tany tsy mahavita manao ny sitrapon'Andriamanitra isika. De io nefa mifandray amin'le fangatahana fahadimy hoe mamelà ny elokay, mamelà ny elokay. Dika zany de zao fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra zany de zao, eo lay fangatahana anankiroa teo aloha hoe miala amin'ny ratsy a, tsy mandeha any amin'ny fakapanahy, fa indrindra ihany koa de ny famelana ny eloka, satria tsika de manota foana e, tsy mahavita manao ny sitrapon'Andriamanitra zany tsika e. Fa ny sitrapon'Andriamanitra ho Jesosy Kristy ao amin'ny Jaonina 4:7-7 sy 7 de zao, izao ny sitrapon'izay naniraka de ny tsy hamelako isovery izay rehetra nomeny ahy fa hatsangako indray amin'ny andro farany izy ireny. Fa izao ny sitrapony raiko de ny azahoan'izay mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay, ary zaho hanangana azy amin'ny andro farany. Hitantsika eto zany fa ny fiandohantsika olombelona de zao tao amin'ny fahafatesany tsika. Ny fiandohantsika olombelona de very isika,
fa ny sitrapon'Andriamanitra nefa de zao itsika le very iny a de lasa manana fiainana mandrakizay. Tsika le very iny a dia atsangan Jesosy Kristy amin'ny andro farany de hiaraka amin'Andriamanitra mandrakizay. Satria nahoana? Satria voavela heloka zay. Ny fahadiovana tompoko a de tsy amin'ny tsy fanaovana maloto akory, fa ny fahadiovana de amin'ny fanadiovana zavatra diovina no madio. Fa ny trano nahajanonao eo araka tsy lotonao de maloto ihany io. Fa rehefa diovina izy de madio. Zavatra madio a no tsy tiana lotona rehefa avy eo. Zay ny fandehan'ny fiainana de zay ny tiany Tompo apetraka. Ny sitrapon'Andriamanitra de itsika voavela heloka de mahazo fiainana mandrakizay, tsy very. Zay ny sitrapon'Andriamanitra ho antsika zany. De ny tohany io no misy tohany hoe tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Atao aloha ny sitraponao hoe teatany tahaka ny any an-danitra, mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Am-baiboly tsika moa de hitanareo fa misy ray kely na roa kely ao anatin'io de hoe trosa. Le eloka zany de tahaka ny trosa mihitsy a ny fitrangan'le izy. De ny Matio 7:7-8 ka hatramin'ny 5:30 de misy fanoharana ataon'i Jesosy Kristy momba ny trosa zany ao. De alohan'io kely eo ambony 9:20 sy 12:20 de zao ny zavatra nitranga natonga an Jesosy Kristy nanao ny fanoharana io hoe de nanantony Petera ka niteny taminy hoe tompoko impiry moa no anontany rahalahiko amiko de avelako izy hatramin'ny impito va? Fa hoy Jesosy tamin'ny lazaiko aminao hoe tsy lazaiko aminao hoe hatramin'ny impito fa hatramin'ny impito amby 70. Zay ilaina ny famelan-keloka. Izay mihitsy dika le hoe mamelany eloka hoe tahaka ny namelanay izay meloka taminay. De rehefa mandeha moa le tantara de misy mpanompo anankiray izay nanana ny tompony trosa denari 80 tapitrisa. Amin'ny izy miteny an'izay tsara. Nahavelan'ny tompony trosa 80 tapitrisa n'ilay mpanompo anankiray. Fa rehefa afaka teo izy de nahita mpanompo ray izay nanana ny trosa denari 100 de tsy navelany iny raha tsy gadrainy. De rehefa hitan'le tompony zay nataon'izay de nampidirina aponja io aponja io azafady io mpanompo io de hoy hoe tsy afaka ianao mandra-pahadohanao vary ray venty farany. Satria tsy namela ny namany izay nanana ny trosa denari 100 io mpanompo izay navela trosa denari 80 tapitrisa io. De zay zany ny anton'le vavaka eto hoe mamelany elokay tahaka ny namelanay ny izay meloka taminay. Ny 9:30 moa de milaza zao hoe tahak'izany koa no ataon'ny raiko izay any an-danitra aminareo raha tsy mamela ny rahalahinareo amin'ny fonareo avy ianareo. Ny dikan'ity fangatahana 7 sy 5 ity zany dia misy fifandraisana fifandraisanao amin'ny hafa koa lay resaka le vavaka eto. Tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Tovy amin'izay ihany moa ny tenenin Jesosy Kristy ao aoriana kely. Io fangatahana mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ihany no nasian'i Jesosy Kristy commentaire eo amin'ny 4:10 sy 5:20 fa raha mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo de mba hamelany anareo ny rainareo izay any an-danitra. Fa raha tsy mamela ny fahadisoan'ny olona kosa ianareo de tsy hamela ny fahadisoanareo ny rainareo. Io zany tena nampiany Jesosy Kristy tsara hoe misy idirany amin'ny fifandraisako amin'ny hafa ihany koa zany ny vavaka ataoko. Mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Dia ny farany moa de ny fangatahana faefatra. Izay vao miditra aminao manokana. Ny telo voalohany mamasina ny anaranao, tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao de ho an'Andriamanitra daholo. Ny telo farany de ho antsika ara-panahy mba hahatonga antsika hatateraka n'ilay vavaka telo voalohany. Zay. Fa ny ampovoany zay vao fangatahana omeo anay io izay anasazao anay. Zany ange le vavaka nampianarin'ny Tompo antsika. Fa isika rehefa mivavaka de manao nenao ihany aloha no hitanao voalohany, meo an'izao Andriamanitra, meo an'izao Andriamanitra. Nefa ity ny farany indrindra raha ao anatin'ny vavaka nampianarin'ny Tompo eo ampovoany zany. De izy ty ara zany mbola mametraka an'izao
omeo anay an'io izay anina saza ao anay inavy le anina de verenantsika vakina le matitoko fahenina niny faraiky amin'ny telopolo ka hatrao fahatelo amin'ny telopolo ko am'izany de aza manay anareo ka hiteny hoe inona no haninay na inona no sotronay na inona no tafianay reo le anina ny anina zany tsy ny sakafo fotsiny fa ao anatiny koa ny zava-pisotro ao anatiny koa ny fitafiana de ao anatin'ny fitafiana ny akanjo zay zavatra rehetra ilayntsika amin'ny fiainana de ao anatiny de tenen'ny tompo aza manay zany nareo ny jentilisany fatrapikatraka an'izany ozy izy fa ny rainareo any an-danitra io mihitsy le vavaka nangatantsika ery am'voalohany rainay izay any an-danitra de ozy hoe fantatry ny rainareo zay any an-danitra fa ilainareo zany rehetra zany na tsy mangataka arytsika de efa fantany zany de efa fantany zany fa tiany apetsaka tsara zany hoe ny fanjakany sy fahamarinana aloka tsao de anampy anareo zany rehetrarehetra zany fa fantany zany fa ilainareo de li zany tsy hoe akory tsy ilaina angatana satria ao anatin'ity fangatana fa efatra ty mihitsy omeo an'io anay an'io zay anina sahaza ao anay ary zay sahaza ny teneniny fa tsy le hoe omeo anay an'io zay anay rapitso afaka pitso amin'ny herinandro angononay daholo le izy fa so de tsy manan'izay raha afaka pitso zay anina sahaza ao anay inona ary le anina akoatran'le teo zany le anina de zay hoanina hosotroana ho tafiana ny trano sy ny rehetrarehetra ao anatiny fa manao mafy Jesosy Kristy eto amin'ny jaona toko fahenina andininy faefatra amby roapolo hoe aza miasa azo hanina mety ho levona fa anina zay maharitra ho fiainana mandrakizay zay omeny zanak'olona anareo fa izy ny nasian'Andriamanitra ray tombo-kase misy anina maharitra mandrakizay ary ny tonga an' Jesosy Kristy ny teny hoe tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra zay aloky ny vavan'Andriamanitra ihany koa zany koa anina zany koa mila angatantsika amin'Andriamanitra izany satria zay le anina maharitra mandrakizay fa tsisy an'izay de mety ho levona mamarana an'izantsika de zao hoe ny vavaka nampianarin'ny tompo zany ny tena lehibe ao anatin'io vavaka io de izy io aloha tsy natao tsianjery tsy maninona raha ataontsika tsianjery fa mila azontsika ny dikany fa ny tena izy zany vavaka nampianarin'ny tompo io de vavaka modelin-bavaka ao antsika izy io zay ny mahatonga hoe tsy mitovy ny any Lioka sy ny any Matio zay fa namasina nitarika an'zareo nanoratra an'ireo mba alehoana mihitsy hoe tsy voatery hoe tsy maintsy ohatr' zao le izy raha vao hoe vavaka nampianarin'ny tompo zany zay ny anankiray voalohany mila azontsika ny anankiray faharoa ihany koa mila azontsika de zao hoe ny an'Andriamanitra aloha no tokony ataontsika lahara-pahamehana vao manomboka mihitsy hoe rainay izay any an-danitra de mampiseho ny an'Andriamanitra aloha ny vavaka telo voalohany de ny eo an'Andriamanitra aloha ny fahamasinan'Andriamanitra ny fanjakan'Andriamanitra ary ny sitrapon'Andriamanitra zany no tokony ataontsika vavaka aloha voalohany indrindra de mifanaraka amin'izay koa ny toetra atsika hoentintsika am-bavaka zany ny toetra atsika mifanaraka amin'ireo mba hialantsika amin'ny ratsy mba ahatonga atsika tsy ho any amin'ny fakapanary mba ahatonga atsika inona le anankiray teo voavela heloka indrindra ao anatiny fialantsika amin'ny ratsy zany vavaka tokony angatantsika ara-panahy aloha voalohany indrindra ho an'Andriamanitra aloha fa ny vavaka ihany koa zany zay ataontsika de tokony mifandray amin'ny fitondran-tenantsika hoe tsy manao ratsy ny hafa ary indrindra ihany koa mamela ny hafa satria tahaka ny namelanay zay meloka taminay ny famelantsika ny eloko ny hafa fa mifandray amin'ny fitondran-tenantsika ihany koa zany hoe tsy manao ratsy miala amin'ny ratsy mandeha amin'ny fahamasinana amin'ny fitondran-tena zay de tia le fifandraisana amin'ny hafa zay lazaina teo hoe mamelany elokay tahaka namelanay zay manao ratsy taminay mifandray tsara amin'ny hafa ary rehefa nanao zavatra tsy mety aminao ny hafa ty avelanao eloka de ity ihany koa zany de mampiseho ny fatokitsika an'Andriamanitra hoe matoky an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ataony manao ny sitrapony ny azy nataoko lahara-pahamehana de omeny anao fanampy ny zavatra rehetra avy eo ary raha mangataka ny anina de ny androany ny angatahako aloha ny androany ny angatahako fa izy manome anahy sanandro zay sahaza hoana mampiseho fatokinan'Andriamanitra ihany koa zany io vavaka io de verenantsika hoe ny ara-panahy aloha
ny ara-panahy tsy manakana mihitsy ny aranofo zany fa rehefa voakatsakitsika ny ara-panahy ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany a de omeny atsika ho fanampiny a ny zavatra rehetra rehefa avy eo de afaka mangataka ny sahazotsika zany fa amin'ny ankapobeny sahaza no angatahana fa tsy ny be deaibe mihoatra zay tsy sahazatsika akory a ary zay no tsy azahoantsika valim-bavaka matetika zany dia aoka tsaroantsika fa io sahaza io fantatr'Andriamanitra io e fantatr'Andriamanitra io sahaza io fa ny tiany ataontsika ao anatin'izay a de tsika tiany hiankina aminy zay le asainy angatahantsika fa raha tsy mangataka tsika de azotsika foana angela izy isan'andro e fa iverintsika hoe noho izany asa noho izany ezaka be noho iza mahay nazahoako an'io a fa tsy fantatsika hoe avy amin'Andriamanitra an'io sakafo zay hoanitsika isan'andro io zay le tsy manamasina ny anaran'Andriamanitra tsika rehefa manao an'izay zavatra zay de zay zany ny antony angatahana ihany hoe omeo anay an'io zay anina sahaza ho anay de ny mamarana azy moa de mamitina ny rehetrarehetra teo hoe anao ny fanjakany e anao ny hery ary anao ny voninahitra mandrakizay a zay no anamasinany naranao a zay no vavahana ahatongava fanjakanao a izay no anaovana ny sitraponao a satria anao avokoa ireo rehetrarehetra ireo a dia isaorantsika an'Andriamanitra zay ny anarantsika ny vavaka nampianarin'ny tompo zay raroso